ny momba ny fehivehigoka zay tika raha nareo fampianarana larana fahadimy igoka dia miditra eto ambony tany fa avy any anaty ranomasina izy tsy haiko ny voiala anaty ranomasina fa efa tonga izy dikany hoe avy any anaty ranomasina izy a dia namboarina avy ao anaty laboratoirany leviatana zay ao anaty ranomasina ny laboratoire leviatana dia ao anaty ranomasina ny ao ny fanamboarana no extraterrestre rehetrarehetra zay nirana nafika ty tany ty ao anisan'izany goka ary goka dia zanakan'alome sy kizenara zany izy zay zany raha ohatra ka misatsika zanak'alome sy kizenara i kizenara dia vadiny lome ary lome la lehibe ny devoly a lay numéro 2 tamin'ny devoly aveko tsara zany saby mijery ty daholo aloha vofety ty zany lome eto zany lome eto dia ty kizenara ty zany vadiny ty dia lome zany rehefa miteraka dia miteraka ny goka ao a dia io conception nefa zany hoe conception dia nanamboarana zareo anazy motonga lafatra dia nampidinina tany amin'ny laboratoire ny leviatana ny ao anaty ranomasina no mipetraka ary manana laboratoire leviatana dia tany izy namboarina zany tena tefena ho lasa olona tena hitovy amin'olona ary tsisy ahita mihitsy hoe tsy olona io fa raha zanak'alome sy kizenara no mivoaka avy any dia biby no mivoaka eo io zany tsy maintsy transformena iny ho lasa olona dia io laboratoire an'olona eo anaty ranomasina io a io no atao hoe laboratoire an'ny leviatana zany a devoly eo ambanin'ny lome ao a dia ty lome ty nefa misy lehibe any io lefa any amin'ny eny io le tena numéro 1 io lome numéro 1 zany efa natsipy any amin'ny eny io fa lay numéro 2 tamin'io mitazonarana lome mandimby anazy io le hiady amin'ny yaosoa ary tena manambany an-dala iava dia ohatran'izao tantara rehefa miteraka zany lome dia ohatrany dada iava zany mba miteraka ny yaosoa tena manao copie-coller mihitsy ny zareo le tsy vanina re tena hoe le tsy vanina dia namana lome rehetrarehetra mihitsy mety miteny azany le tsy vanina fa ny tsy namany lome sady miady amin'ny lome no miteny hoe le tsy vanina tsisy lavana so dia mba misy miavana amin'ny lome ary nareo aty iza ny miavana aminy so dia misy ao ohatra zao le mpanambady fampianarana reny matoy anao tsy tia fampianarana olona tsisy ny anao fampianarana ne naresy lahatra nareo tato fampianarana nge natomba nareo tato re ka raha resy lahatra ny fampianarana anao zany dia tokony manao fampianarana dia tokony mahafinaritra anao foana miainao ty ny fampianarana indrindra ny teny taminareo fa ao anatin'io fampianarana io naresanareo force fiarovana avy amin'ny elia ka reo mazoto miainan'io fampianarana io nareo tena force ho anareo
fa tsy mitena hoe ay efa entiko zany non tena tsy mitombona zany a ny fandenesanao an'io foana miveriny eo ohatra ieroanao io nanika manandrina kely nareo miaino androany de afaka tenao andro miverinamena any fa hafaneny fomba fandenesanao an'io de menao menonenao afaka herinandro igny any fa hafaneny fandraisanao an'iny misy zatra mivoaka foana aty misy force sary avy any amin'ny aosoa miditra ao anatin'ireny teny reny ka nareo nefa ty manana fampianarana teky hoe série 1, série 2, série 3, série 4, série 5 et série 6 tsy hoe série je t'aime mateneky tao milova zany anao fa hoe série ana fampianarana mazava be ao mazava tsara de ny ataonao zany a aloha le 1 jusqu'à 174 zay 171 de no lay rehefa tapitra iny a de s'adresse an-tsoratra zay tonga anamteny mbola manana fotoana nareo zao le fotoana kely anareo andraisan'io fampianarana io areo zay efa manandana verina amin'ny fa ao sisa ny fandraisanareo amin'ny Eliasy Oso ao amin'ny fampianarana io no zany andana io raisy de moy io azahoanao hoe zay efa nahainy fa andana eny foana aza mieritreritra an'izay film tsony fa zay mity film de fa zao anatin'ny lo any amin'ny hery teny efa miteny hoe tsisy solution tsony rehefa nainareo mandena anareo mijano ka raha mbola latsa anao mbola andeha hitady film oeza ndray miteny mijery film za tsy mandrara fefa nomeko ny valo any amin'ny hery enao zay nefa miteny aminareo mihitsy tsy naina tsony zany film zany tsy naina tsony meny tantara tsy naina sady kavinona ataonareo lininy zany tena nareo kosa raha fa tsy peny ameo raha zany mahafinaritra anareo efa fantatra fa hosimbany zany zavatra zany eny itiny film anareo fampianarana io film tiny tantaranareo fampianarana zay ampianareo zay azay mandeha ao amin'ny teny ao soa sy radio le soa ampianareo zay mandeha ao rehefa tsy misy mino ao a fampianarana ampianareo menao fampianarana zay ny solution anareo zay ary tena fandresena ho anareo zany efa zany ny ataonareo tade fandresena ho an'ny fanahanareo fa tsy vozobozonizaniza zany tsonareo raha miaina foana anatin'ny fampianarana io no zany am'izao nareo efa manomboka efa hisarasaraka amin'ny Eliasy ao ka rehefa malahelo ananareo de maleo ny osoany voalohany indrindra na ny amin'ny fampianarana raha miteny hoe malahelo an'izany Eliasy zany mihitsy ane zany na ny amin'ny fampianarana fa rehefa tsy malahelo anazy ameno an'io rehefa tsy tiany oso azy ameno an'io fa rehefa tiany oso ainao ary malahelo be ny osoa nany ameny fampianarana fa ao ny anivozonareo ny fifalina sy ny hery ary ao ny anivozonareo a ny fierovana avy any amin'ny Elia zay nomeny osoana azy satria efa anjarako ny miaro aminareo sy miavona nareo nanaovana masika amreo mpiandraikitra sy manao tsara ny asa ary tandremo a aza ataoko tontolo fampitonany osoa ny fampianarana io zany tena mitenareo tena aza ataoko tontolontsony io andana miaino mandeha zay efa nahaino fa tsy miteny efa nahaino ka tsy laiky tsony zany andana miaino atao ohatrany hoe io mihitsy ny fiainanao miaino fampianarana sisa ary zay mbola tsy nazo a andana raiso ro manana fotoana ianao tena ataovy mihitsy sy andraisanao io fampianarana io mba tsy milatsaka non'ireo olona talohanao de zokonao reo ianao o manjary latsaky ianao azo ve zay tetsinaty azo mazava tsara ve sa tsy tena mazava tsara nao averina am'zay tsika zany de rehefa niakatra izy zany zany hoe niakatra avy anaty ranomasina izy ary efa niakatra avy any izy a de lomano tao ny vahoaka
efa eto ambony tany izy zao. Ny ranomasina raha ao anatin'ny soratra masina dia maka endrika ny hoe olona ratsy fanahy. Ny olona ratsy fanahy dia tahaka ny ranomasina misambaravoara, ny olona tena ratsy fanahy. Koa kanefa ny avy ao anatin'ny ranomasina, avy ao anatin'ny ratsy fanahy izay dikan'izay zany. Ratsy fanahy izay dikan'io zany dikan'izay. Ary efa ao anatin'ny olona izy, efa ao amin'ny trano eny izy azotsika miteny zao. Ao amin'ny maison rouge, ao amin'ny Moscou, dia Kremlin. Efa ao izy amin'izao tsika miteny zao, efa mitondra fivoriana ao fa tsisy mahay. Fa nareo nefa mpafantary. Tsy voandroany izy mitondra zany efa ilairay any izy nefa nanao an'io. Io le niteneniko anareo hoe tsy misy fivoriana azo tapahana ao Kremlin raha tsy miantsona amin'ny mamany boka. Dia tsisy nefa mamany boka fa zina. Miankina amin'io daholo vao azo tapahana. Tsy mahazo manapaka izany Poutine, président rosiana. Fa miandry an'io zina io daholo izay mamany boka, manam-pahatonga ny boka tena miditra an-tsehatra. Zay. Fa tsy maintsy ho taritina amin'ny valan'ny ranony izy mantsy. Mazava ve aloha atreo? Azo tsara rehefa nazavato teo dia io boky io amin'izay no tsy maintsy andeha hiady amin'ny Israely ihany, na ho tiana na tsy ho tiana. Dia izay nefa tsika nefa mahafantatra efa nampahafantariko nareo fa ny boka dia rosianina izy. Ary zany boka zany dia lazaiko anareo fa lehibena silamo. Boka anareo daholo ny teny. Fa mody miafina ao anatin'ny hoe katolika orthodoxe. Afetsena daholo io Poutine mody katolika orthodoxe io. Mahefenany io sary io. Fa efa fiafina fenana fotsiny ireo fivavahany ireo. Efa biby daholo no miafina ao anatin'ireo fivavahany ireo. Zany mahatonga andreo manao ratsy tsy mijanona. Dia anisan'izany mahatonga ny hoe tsy maintsy tafaraka amin'ny Rosia ny Arabo rehetrarehetra. Tsy misy an'izany Arabo tsy tafaraka amin'ny Rosia izany. Fa nahatonga andreo Arabo ireo niady dia noho ny amin'ny nataon'ny Amerikanina tamin'ny Iran ihany dia lasa mivaky ady ry zareo. Satria mbola mihetehitra amin'ny Amerikanina ny ankabeazan'ny Arabo. Tsy te ady amin'ny Amerikanina koa moa raha teo fa amin'ny hafetsifetsena amin'ny vola. Satria ny Amerikanina manam-bola be dia mody hisisifany zareo mba azahoana amin'ny vola. Zay tena marina zay. Satria hivarotana an'ilay vatosoa. Ny Amerikanina hivarotana an'ilay vatosoa. Ary zay le hoe misy toerana meny ery amin'izay ny précision le toerana. Androany ery manome le précision le toerana hoe Babylone lehibe fa nidorona tamin'ny impimasy ianao. Androany ery manome le précision anareo. Fa ny amasatrana anareo mba niteny izy araka izay mahafantany. Tsisy nadiso anazy hoe mety ihany ty mety ihany ty ranonarika io. Mariny ihany ny teneniny fa saingy anisany tao anatiny izy. Le teneny tamin'ny fampianarana reny. Anisany toerana fandianana tao anatin'ilay fanaovana ny vokatra. Fa ny tena fototra n'izany sady zany dia io New York hitanareo io zany resahany zany. Ny ranomasina New York io tenenina io. Na navakely le Babylone lehibe dorona tamin'ny impimaso. Zany no mahatonga ny tanàna New York efa moka mikorotana amin'izao ka vakivaky le trano. Satria any ny tena hitondrana ny zavatsoa rehetrarehetra amin'ity planeta Terre ity. Zay no New York fifanankalozana. Fanaovana ny zavatsoa rehetrarehetra dia ny Arabo no tena mpanao an'izany. Ka tsisy afaka miady sy miteny anazy ho izy tompony tany hatreto dia manao an'izay mety izy. Saingy hopotena ianao New York. Hopotena ianao ry manan-tanana. Dia hopotika ianao ry Times Square. Aza mba mitsiritra an'izany toerana izany mba zaka toerana tena
toerana matezitra dada iavasy oso aza, toerany faratsina sy ny fijangajangana, toerany fahadalana faratapo tsy horery a be lehibe dia zay mifandray aminazy rehetra rehetra. Ary zany Times Square sy manan-tanina zany zay a New York zany a, tena ho rava tanteraka zany tanàna zany, rava tanteraka nefa zany ny tena trano ngezinezina sy building be eto ambony tany irereany rehetrarehetra. Potika tamin'ray mpimaso ianao zay miteny dada iava nateny zay mihitsy io. Ary anana daony anatin'ny ranomasina rehetra amin'izay tena rava tamin'ray mpimaso ianao, ilay tanàna mahafinaritra nanaovana fifanakalozana rehetrarehetra io, tena rava tamin'ray mpimaso ianao. Zany la zay ka nareo hoe marary ny Amerikana, tsisy mihina azo ny atao tsony fa zay lavinavo. Rehefa rehetratsika ndeha no miteny dia ina ny ataony koka ilay président Rosiany mandimby an'ny Poutine, hoe izy dia ninona, hoe izy dia hitsangatsangana izy dia hiditra ao amin'ny tranonao zany, dia mampandosoana reny izy zany dia manao sakafo. Tena seza koka any zay le zany le toy le fampianaratsika teo. Zay ny farantonkaina reny nateny sady goka inana ataony goka na io raisy goka zany dia ny ataony koka zany efa tonga eo izy dia hiady amin'ny olo masina zay andada iavasy eo soa rehetrarehetra, hiady amin'ireo izy ao anaty boky Apocalypse 13 vakina reo rehefa any an-trano nareo, hiady amin'ny olo masina avy indrindra izy. Dia teo olo masina zany a, dia zay ao amin'ny ao soa rehetrarehetra aloha zay aloha zany efa tsy dinareo tsara. Io zany ho ataony daholo rehefa olo masina miaraka amin'ny dada iavasy soa, zay no mahatonga hoe tsy maintsy toriana manerana azy zao toy izao mitezatry le olo masina dia izy rehetra miaraka amin'ny dada iavasy soa daholo, satria zay le teny hoe efa no amarina ianareo, efa no amasina ianareo tamin'ny anarany Jehosoa sy ny fanandriamanitra. Korintana voalohany toko fahafiry, Korintana voalohany a 6:11 angambany izay, Korintana voalohany 6:11. Ny olona masina zany ny olona marinina dia izay manaradia ny Jehosoa, dia zany io torinany Jehosoa manerana azy zao tontolo zao io. Ao a zay ny voalohany. Faharoa, nisy olo masina koa ao Israel, satria ny azo oliva hoe fa mitoro momba ny Jehosoa ao. Ary anafika ny Israel koa izy. Noho ny amin'ny azo oliva anankiroa efa mitoro an'ny olona ao Israel zany. Mazava tsara ve raha izy? Mazava tsara? Tena danaka be mihitsy mijery mahafinaritra mety mampidanaka biby anay. May vava be zaho,
Sampai tanaka to sejira fa manina nareo tanaka be nareo. Ai feti be nareo. Atambro vina ni. Awa, eto tsika le tenya. Rehefa voantso daholo ny olona rehetra amin'ny firenena dia nafidoka. Zay no mahatonga ny Israelianina efa mahatsinjo anio dia andeha hanao fifampirarana migoka izy araka ny izany mayany iny. Ici à 28 filles, 14 à 15. Ici à 28, 14 à 15, andeha hanao fifampirarana migoka ny Israelianina. Hitatsika zao fa ny Amerikanina efa marefo zao efa tsy afaka miaro ny Israelianina ny Amerikanina. Ino andresako taminareo hoe maninona moa zany ny Amerikanina raha matanjaka mijanona rikatra amin'ny 1000 kilometatra miala amin'ny Iran fa tsy mba manakaikaiky ny Israel ny tena izy 1000 kilometra miala amin'ny Iran ve dia afaka hiaro ny Israel intsony. Ary eo mafantana rehefa olana be mihitsy ny ty resaka fiarovana ny Israel ty zao ny menimenina izy zao tontolo zao tena efa tena tezitra be zao tontolo zao dia efa matahotra ny Israelianina zao hoe tsy misy mpiary tsontsika efa miditra amin'izany vaninandro zany zao tsika amin'izao fotoana zao. Mazava eraky izy zany hoe noho ny amin'reto Israelianina tsisy mpiaro reto intsony dia automatika zareo lasa makany Israel manao fihavanana any Rosia manao fihavanana amin'ny Rosianareo. Ina ny antony mba hiarovana ny zareo. Mazava hoe sa tsy mazava zay? Zany hoe ny antony andehanany any dia mangataka fihavanana hoe aza dia divana re zay, aza dia ampijaliana re zay, nefa tsisy hevitra tsony. Efa teny tsy maintsy mandeha io dia tsy maintsy miatra ny teny. Mazava ve atreo ndray? Dia tiozako ndray ara-ny teny. Rehefa aoriana kely amin'izay satria tena ho avy izy ampijaly amin'izay amon'ny ondro kely ny ahosoa tena fahorina mihitsy satria tena mena zay fahefan'izay izy dia ho avy zareo hitodika ato Israel tsika aloha. Ina nanjeo any Israel zany itsofohany zareo Arabo zay taritiny Rosianina goga no mitarika anazy ary miditra daholo hatrany amin'ny sinoa zay ilay hoe amboarina ny lalan'reto sinoa reto. Apokalipsy 2:10 andiny fahafirinday izy mahay hoe amboarina ny lalan'ireo mpanjaka avy any antsinananareo. Apokalipsa 16 vakikely 13 namany izay na 14 zay. Izy manana application jeremainy Apokalipsa 16 hoe amboarina vakikely namany le telefone araiky izy. Apokalipsy 16:12 ary dia nandraraka ny tao anaty kapokany tamin'ireo firaton lehibe koa ny anjely fahenina dia naharitra ny ranony mba hisy lalan-karen'ny mpanjaka avy any antsinanana. Zany hoe andeha koa ny mpanjaka ny antsinanana andeha hanafika ny Israel. Zany rehetra zany zany dia midika fa tena hoe tonga makany amin'ny fahirano any Israel mihitsy ny hafarany resaka. Ary ny toerana anaovana ny fivoriana amin'izany andeha hanafika zany dia ao Rosia. Araka ny Ezekiel 38 4 5 6 7 Ezekiel 38 4 5 6 7 hoe angony Rosia daholo ny firenena rehetrarehetra ao anatin'izany ny Afrikanina, ny Arabo sy ny tavaratra rehetrarehetra zany hoe zareo nordika rehetrarehetra reo zany dia andeha hanafika ny Israel. Dia zay no mahatonga ny Afrikanina efa manaraka ny teny any koa hoe lasa mivadika miaramila daholo ny ankabeazan'ny filoham-pirenena anisan'izany Madagasikara araka ny teny Elia hoe hivadika ho filoham-pirenena Afrikanina
miaramila ny mitondra azy lasa miaramila ny filoam-pirenena afrikanina hitanareo io mila mafilobe zany izy raha hitanareo fa filoam-pirenena ao Afrique du Sud ty fanamarinareo ty mivadika miaramila dia mimana fa tonga andozanjoro rehetrarehetra narodikely reperarebeko anareo io rehefa mivadika miaramila ny mpitondra ao Afrique du Sud dia mimana nareo dikely ny soa manerana azy zao tontolo zao mbola civile any ao zay zay zany lalany koka dia ampivoriny koka atao le amizay zao tontolo zao ao amin'ny ONU vaovao zay anarany tsy haiko zanaovany anazy fa Russie ny misy anazy miova makany Russie ny fioviren'ireo firenena voalazako ireo ary inona ny fiatraikan'izany fahatongavana goka zany inona ny fiatraikan'izany fahatongavana goka zany ravahoavy ny Amerikanina io moa sady potehana zareo io Amerika zata andeha mangina eo anatrehany Rosiana Russie no mibaiko ny sinoa tadidio zay tsy misy mibaiko fa tsy sire dia goga io mangina eo anatrehany zany zao tontolo zao mazava verakisy fa dia mbola tsy mazava tsara mazava tsara nahoavy hainareo tsara zany zay ny trajectoire ny goga io ny goga mpanjakany Rosia io sy no atao sy fampijaliana ho atao ary ny fampijaliana ho atao dia manona sy manona anay tena mbola tsy misy fahoriana ohatra zany eto amin'ity planeta terre anareo ty fa fara zay tena mampijaly zany goga zany ao satria ao dia tsao zay ny antony hoe mijoro tsara teny zao ary ao foana ny teniny eny mazava teraka izy fa le tsy mazava tsara efa laza taminareo zany azy hoe tena mafy eny io zavatry dia zay any mahatonga ny ihany koa hoe tsy mety milamina intsony zao tontolo zao anisan'ny sary efa mahakotana zao tontolo zao daholo io ary efa rehetrarehetra io mikorotana ambony ambany zao tontolo zao ary tsy misy mety milamina zany tsony zany ngefa tsisy tsony tsy misy hoe dia ohatra ny lamina tampondray zay tsy mety milamina intsony tsy mety milamina intsony hatramin'ny farany manamatonga ny farany ka hatrany amin'ny farany dia tsy misy mety milamina intsony zany ny tena ataonareo ndraiky izy hoe tena mba mijoro tsara nareo ary azy mahafantareo tena miatra le teny mba mijoro tsara nareo izy ao anina na tena fa hoe tsy ho resy zany iranianina zany io nazavaiko taminareo teo hoe raha naresy ny iranianina dia tsy tokony zareo a no manome an'le hoe ity ny zatra ho atao mba hifandamina atsika fa ny mpandresy no manome faideroty hoe ty ny faiderotsika ty zany no hifanarana ataotsika ty zany convention dia hifanaratsika ny mpandresy no manome azy eo fa tsy ny resy resy veny dia nyle taratasy hoe ty ny atao vo manaiky izy raha resiko ny resy no mena taratasy no mahaky ny fandresena dia manaraka izy hoe ty tsy maintsy arahanao dia aveo a le resy mba miteny hoe asa tao an'izany hoe mba oka kosa fa ale kosa voatra zao fa zay kosa ke maty raha tao an'izao hoe mba tsy jovy any zay na maresy azy nareo dia misesta be le mahety ay ao ataotsika azao ary asynareo ohatra n'izany io sary io iza nanome taratasy nefany zao irany nanome taratasy
hitanareo zany fa tsy maintsy eke zany ny amerikanina tena adalana mahery izy a fa saingy tsy nampoizy ny eliany teny raha tsy hiteny elia fa haitao mihitsy nireo elany aminareo fa rehefa tonga elia miova dolo ny zava-drera fa tsy maintsy manaraka ny teniny elia dolo zao tontolo zao na mety aminy na tsy mety aminy satria tonga elia nareo zao ny amanampaizanareo any raha miantsy nareo zany ny ampianara dia mafantatra fa ny amerikanina zany ie imbatable tsy azo toerina tsy azo idirana tsy zany hoe minara mpianatra ny ampianarana hoe tsy misy may ohatra ny amerikanina tsy misy may ohatra ny amerikanina première puissance mondiale fa rehefa tonga elia mivadika ny tantara rehefa avy nareo fa tonga elia isan'ny test izany tena faly be mahafinaritra be tsara ianao any nohony am'izao fifalianareo zao ary a dia aro foana ny teny satria mahita ny fahamarinana mihitsy nireo anareo nareo eo a le visikely eto ambony tany mahitany marina atsirokony nampiresaka anareo miara mahita ketsika miara mahita miara mijery miara mandeha le vaovao tsika fa tsy hoe zareo neta ve anao tsy nahita fa miara mahita tsika eny isy ara lefa ny vaovao e zay ary tsy eo mahita mihitsy nareo zay mahafantatra an'izany fa za mampita anazy aminareo hoe ny vaovao mandeha any iny tena mazava mihitsy hoe tena afabaraka mihitsy ny amerikanina ny tozatra nataony tao iran-ty e satria tena fahareseny mihitsy ny navoana azy tao ka nampotana ny fanjakana amerikanina tena miaraka amin'ny no faza zareo ny congrès tsy haiko zany iny no le sénat zao dia ina koa moa le ohatrany hoe sénat tsy hoe député zany zany filazana misy fiteny zareo misy fiteny terme teknika congrès tsika na congrès filazana eny assemblée assemblée nationale izy fiteny azy fa tsy dia zay aleo dia hoe tsy zay izy tsy dia haiko tsara izy fa otan'izay tena le tsara ny tena ana dia ahoana any mo zany toy a gamazay dia ampizay ty fampife zay efa nalefako miodre lekolo zady ataony a iatsy ny fiafarana dia ny fiafarana zany a tonga ao Israel izy ny fiafarana dia rehefa tonga ao Israel izy manafika eo Israel am'izay satria manaiky azy zao tontolo zao a dia miady be am'izao Israel tonga ao Israel adoly am'izay zao tontolo zao a ho aizy iady amin'ny Ahosoa zay ny antony hoe tsy maintsy miditra tsehatra ery a satria tena asany ely any mihitsy nisikina migoga mialo avy misy ary miasa ataony ely any mihitsy mianamarina ny teniny Ahosoa rehetrarehetra hoe tsy maintsy avoaka ianao ry goka taritina amin'ny valany ranomana satria izy tsy mety mivoaka ary asa ataony ely azy efa tena mipetaka mbola anohana ny ely avy enareo sa tsy anohana tsy tena anohana anohany any ve atsambo oviny ovina le faranteny enareo marapiala ny fofonaky tanefa azo dia samy manana ny fialany fofonay dia tsy hay tsy raha reky tsony ana rehefa lasa ianao hoe rehefa lasa ianao dia za tsy raha raha tsony toy izy fôly ninina am'seo dia toy izy fôly malaba tonga atsika eny atratrany Ahosoa toy izy fôly
ao sa tsy ao izataza fa tsy ao nay ao de zay mitazona te zany nareo andreo maso de tsy mitazona teny ratsy tsy mitazona teny lasa manitaka ny aoso any tazony fony teny aza mivadiky mazava erakizy zay ny fampianarana androany ray de misy mitoy eny foana am'zay io satria tsy mijanona tso nefa hitanareo mitoy e zay raha vao miteny fotsiny eny ao anatin'ny radio na tele amin'ny fotoana fakapatatsinareo taovy pre foana ny fampianarana mokozoa taovy pre foana kle fampianarana zay de mirahasonareo tahino soa voninahitra ao andada iavamalala voninahitra ao ny ao soa atahino soa ina lozamakin'ny avorindra jorotsara reo tsara ho atsy mankatoteny arao zay toromarika fa toromarika mihitsy nao rahanareo zao de tsy misy fahantena lava be tso fa arao fotsiny toromarika zava zay